Natao teto Antsirabe androany 20 Mars ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa ka ny Ministeran'ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra no tompona andraikitra tamin'izany. Miara-miasa akaiky amin'ny Ministera ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara mba hisitrahany vahoaka ny zony sady ho fanatanterahana ny vina ny filoham-pirenena amin'ny andro faharoa dia ny fampiroboroboana ny Indostria. Ilaina tanteraka ny fitondram-panjakana sy ny fikambanana miaro izany zon'ny mpanjifa izany, eo ihany koa ny mpandraharaha fiaraha-miasa rehetra miara-mientany mikaroka ny hevitra rehetra hanasoa ny tontolon'izao fanjifana. Vokatr'izany fiaraha-miasa izany tokoa dia maro ireo dingana lehibe, maro ihany koa ny mbola ho avy irosona amin'ny fanatsarana izany tontolon'ny fanjifana eto Madagasikara izany. Raha tsy laza fotsiny ny fiaraha-mientany nazahoana totra mora kokoa amin'ny vary mba ahafahany rehetra misitraky izany araky ny toromarika izay napetraka amin'ny fotoazaina mba hitsinjovana ny vahoaka malagasy. Paik'ady napetraka Ministeran'ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ny fampitomboana sy ny fanatsarana ny orinasa ary ny fanjifana ny vokatra eto an-toerana sy ny fampianana ny fanafarana entana avy any ivelany. Izany ihany koa no fanohitra lehibe atongavantsika amin'ny fanohanana ny orinasa manorina asa eto an-toerana izay andry iankina ny toe-karena na ny kely indrindra na ny lehibe ka ahafahany izy ireo manampy kelikely miezaka ataony amin'ny fanolorana ny tsara sy ny fikatsahana mahasoa ny mpanjifa ary manamafy ny manomana n'ireo mpandraharaha eto an-toerana ihany koa mba hirosoana Madagasikara bebe kokoa amin'izany fifaninanana eo anivon'ny tsenam-barotra misy eto Afrika izay fanakatoavintsika eto Madagasikara. Nambaran'Andriamatoa Minisitra fa tokony ho sarotiny amin'ny fiarovana ny kalitao sy ny fenitra amin'ireo tolotra rehetra ny mpanjifa. Afaka miantso ny laharana maitso 220 hoy izy raha mahatsikaritra tranga tsy mifanaraka amin'izay ny zon'ny mpanjifa izay. Nandritra ny fotoam-pankalazana dia nisy ny fiara nanao fanentanana ny teto ny tanàna Antsirabe niaraka tamin'ny Ministeran'ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra sy ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa. Lohahevitra noraisina tamin'ity taona ity hoe fiovana ara-drariny ho an'ny endrim-panjifana maharitra. Taoriny ny lanonam-pankalazana dia nisy ny fitsidiana ireo tranoheva mampiranty ny vokatra samihafa eto Vakinankaratra. Tsy ahivina fanidiny fotony ny jery ny rojo-piarina ronono sy ny tany-ketsa industrialy tany an-dranomanelatra omaly ny Ministeran'ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra niaraka tamin'ireo delegasiona maro ankoatra ny atrikasa ny arahana tamin'ny mpiara-miombonantoka.